Fa izy nanakory aby sika finaritra aby ranandrea ya araky ny annonce zay napetrako tao tamin'ny maraina hoe valikafatra ho an'ny Andriamatoa Siteny Andriana Solonaiko filohan'ny antenimieram-pirenena malagasy ankehitriny. Tamin'ny 2016 ny fotoana zay nifanarana fa ny asa pastoraly moa dia manaraka eny foana dia priorité ny mamonjy olona. Misy olona tena mbola nana olana ngeza be tsy maintsy miraisiko dia afaka miandry ny fandarina ilana tsitsy hoe tsy manaja anareo fa asa pastoraly ny ahy izay nasain'ny député Elako fa ho ataoko foana dia tsy maintsy mbola nandray olona dia zao vao afaka mandray atsika eto. Finaritra aby tompoko, tsy janon'ela atsika fa tonga dia hiditra amin'ny ventim-besaka. Voaraiko ny lien nandroy nalefan'ny namana hoe ity ny teny nataon'ny monsieur Siteny ho anao manokana. Hitako ary reko tsara ny teninao sy ny tianao tenenina. Samy hafa matsy hoe reko ny teninao sy ny tianao tenenina. Voaray tompoko. Tsy namaly teony eo aho fa satria amin'ny zavatra ohatran'ireny tsy mety ny manao réaction à chaud to azy izy nanao réactionnaire be dia hitanareo moa ny filazanao ny insulté anahy mihitsy moa izy mpandainga tsy mendriko pasteur mila midémissionna za tsy de mandray an'ireny satria ireny fihetsepo ka za manavaka ny fihetsepo sy ny ata. Donc zany zay mahatonga anahy hoe mba tsy hiditra ao anatin'le engrenage koa dia tsy namaly eno eo aho be dia be nareo nanohatra tamiko hoe tsy hamaly ve pasteur rehefa ohatra ireny dia tahaka ny fanaon'i Jesosy teo alohan'ny fariseo dia nangina aloha Jesosy dia nanoratsoratra amin'ny tany zany hoe mieritreritra dia zay vao miteny. Zay nataoko ka tonga ny fotoana amin'izao tenenana izao. Miala tsiny raha manao an'ity fitafy ty eto aho androany satria ianareo mpanaraka ny pejy fa zatra anahy manao tenue simple civile satria za tiako ny simplicité. Fa androany aho nanao fanainina mihitsy nanao an'ity kolara ity col pastoral ty satria izy moa nanantonahy amin'ny maha filohan'ny antenimieram-pirenena azy zany hoe nisamboadiny maha président ny assemblée nationale azy za koa manantona anao amin'ny mandat maha pasteur ahy ka samy manana ny institution ijoroantsika isika. Dikan'izay mahatonga teny eto dia miteny amin'ny maha pasteur mihitsy fa tsy le lazainao hoe politicien satria nahodinao any le izy amin'ilay hoe any tena favorable ho anao tsy fa tsy manino voaraiko ny teninao. Tout d'abord voalohany indrindra mitodika amin'ny satria ianao ny teny tamiko dia mitodika aminao koa ampanajana Andriamatoa Siteny Andriana Solonaiko. Aleo rahalahy tsy ny sandry ihany no abotsina ny ozatra sy ny tratra fa ny cerveau koa. Ny fitondrana ny firenena tsy vita ny ozatra fa ny fitondrana ny firenena dia mila saina tony ary mieritreritra tsara. Zay mba afangatahako aminao satria inona mahatonga amin'ny teny an'izany. C'est pas une insulte mais c'est une remarque que je vous fais. Sodra vandrany tapaka. Skelo. Atsika hitapoter cœur fa ohatrany manomboka maisamaisatra le izy tsy fantatro ny antony hoe connexion ve sa sanatriavin'izany misy signal tsy haiko fa mangataka ihany par précaution alefaso ny cœur mba tsy hisiny zay olana zay. Bon, averiko indray zany lay teniko teo hoe tsy ny sandry ihany no mila botsina rahalahy fa ny atidoha koa. Il faut aussi muscler son cerveau, sa cervelle.
fa tsy hoe tonga amin'ny tanjaka sy ny hery sy ny vola ianao dia mieritreritra fa afaka manao pression satria panina ianao, pression dans le sens hoe dotandroka zany. Samy manana ny fahefana maniraka azy tsika. Ianao ny fahefan'ny tany, zany fahefan'ny lanitra. Dikan'izay zany manao an'ity fitafiana ty nozy anton'izay. Maninona no miteny hoe aoka tsy ny sandry no entina hitondrana ny firenena fa ny atidoha ary mila musclena kely ny atidoha satria nahoana? Dirako amin'izay ny zavatra lazainao rehetrarehetra. Voalohany indrindra, voninahitra lehibe ho ahy ny insultevanao anahy, Andriamatoa sy teny, quel honneur que vous me faites, cher honorable, en prenant la peine de me citer et de me parler devant tout le monde. C'est un honneur que vous me faites. Je vous remercie. Isaorako be dia be ianao. Fa ay ty pastera kely ty nandaninao fotoana sy nohenonao sy nitenenanao zavatra ka mankasitraka rahalahy ny amin'ny voninahitra zay nomenao ahy. Faharoa manarakaraka an'izay, nidiranao moa ny vocationko, mbola hidirako le resaka momba ny député. Ozanao hoe mila miala amin'ny mahapasteur aho fa mpandainga. Zay zany lay plaidoirie-anao zany tao anatin'ilay teninao. Dia malahelo milaza aminao fa izao mihitsy ilay mahapasteur ahy. Izao mihitsy ilay mahapasteur ahy hitandrina ny ondry izay maratra sy marary. Ka je suis bien dans mon élément. Tena eo amin'ny toerana sahaza. Aminareo masy natao hoe pasteur dia ny ambony polipitra. Anareo masy natao hoe pasteur dia lay manao raha liturgique. Fa ny pasteur c'est être avec ses brebis, mahita ny fahoriany, mahafantatra ny fanaintainany, miaraka mitomany aminy ary miaraka ory aminy. Donc je suis vraiment à ma place. Mialatsiny aho raha idecevoir anao fa tena iny teninao iny vao maiky micertifie hoe tena eo amin'ny toerako mihitsy aho. Ny hoe mpandainga, je vous laisse juger par vous-même satria ianao zany no nampiasa an'izany io teny io. Fa tsiditra amin'iny fa anao iny appréciation personnelle. Déjà mbola hoe mpandainga dia dikan'izay zany hoe efa fanaoko zany le izy ny tantara no ilaza azy. Fanampiana hoe aza asiana resaka politika fa izy iny nasianao resaka politika le fahafatesany Zokilahy Jean-Jacques. Oh que si, tout est politique. En plus, ianao responsable politique. Donc zany tsy maintsy lié en fonction anao ny zatsy ny resaka zavatra mbola hidirantsika rehefa aveo ny zavatra lazainao ny accusation. Ozanao hoe za miaccuse anao nefa tsy hitako misy ny accusation nataoko tao fa nametraka fanontaniana ary ny tena hoe tsy fantatra mariny ty zavatra ty fa iza mahalala ny aminy farasana trio iaho ka izao no scénario dia iza no mahazo tombony amin'izay. Zay ny zavatra napetrako kanefa moa tonga dia nareo moa fa zatra mamily resaka kapokanareo politicien io hoe satria heverinareo fa tsy manana mémoire ny gasy, heverinareo fa ohatrany hoe foifosaina ny gasy dia mbola any le vidéo, mbola misy ao amin'ny YouTube, mbola misy any amin'ny Spotify ary mbola nitehiriziko tsara dia hoe vérifier, réécouter ny vidéo nataoko fa tsy hoe ny teny dixit monsieur Siteny dia marina ny teniny, tsy miankina amin'ny saboady anananao ny véracité ny teniko satria za tomponatoka amin'ny tenina aloaka ny vavako fa tsy tomponatoka amin'ny fomba fahazahoanao ny teniko. Mazava? Tomponatoka amin'ny zavatra lazaiko aho fa tsy tomponatoka amin'ny fahazahoanao azy. Satria ny fahazahoanao azy no navoakanao teny amin'ny télévision dia iny no nyraisin'olona hoe hoy pasteur Hergiel. Azafady. Mpanao exégèse ny aty. Ianao mpahay lalàna, za mpandinika lalàna amin'ny soratra masina. Dikan'izany ny olona mpanao heviteny tompoko dia mandeha amin'ny source. Misy natao source primaire ary misy natao source secondaire. Ny source secondaire ny interprétation anao sy ny pombanao. Dia iny ny tonga dia aviavy be anao amin'ilay conclusion anareo. Hoe fa maninona miteny an'io izy? Subjective zany. Zay mitondra hoe muscleo kely na atidoha rehefa miresaka amin'ny Hergiel fa tsy ny tratra sy ny biceps no miresaka ato.
Sinon, pas la peine de vous parler. Donc, avec la vidéo est là. Vous pouvez vérifier la vidéo, réécouter 10 fois, 100 fois. Et dites-moi, Taïzaou, nous, m'accusez où? Enfin, j'ai posé la question. Faon, Famanin, Faïza. Oui, n'a pas été accusé. Manina, tonga den resina ho anao le izy, manina anao mandretsiraisina. Petrako iny fanontaniana iny aloha. Hoe tsy tokony politisevana le izy tsia. Le politisevana resako eto dia mbola aloha avahana tsara ny vary sy ny tsy parifary. Avahana tsara ny zavatra nisy ny interpellé anao mihitsy aho hoe tsy misy empathie nefa ianao miteny hoe rahalahiko iny. Il suffit pas de dire rahalahy. Fa le empathie mihitsy ny tsy tazanay ny sollicitude amin'ilay zavatra nisy ohatra amin'izany ny enquête parlementaire tsy misy. Fa lasa ny fianakaviana fotsiny no mitotototo etseroa manao ny zavatra roa no niteneniko tamin'iny vidéo iny fa afangaronao le izy dia lalaovinao sentiment ny olona. Raha olona nianatra rhétorique raha angatria tsy maharaka ianao miala tsiny fa tsy mirehareha. Ne jouez pas sur ce terrain-là. Vous ne faites pas le poids côté rhétorique. Je suis un rhéteur. Je fais de la théologie. Donc, misy zavatra niteneniko dia hoe anankiroa. Voalohany, misy zavatra mampalahelo aho en tant que responsable toa mangatsiatsika ny fikarakarana-reo an'ity raharaha ty. Aiza hoa le fraternité-nareo, aiza le mahiray anareo. Dia tena niteneniko ny anaranao mihitsy iny hoe non, vous n'êtes pas digne d'être un président de l'Assemblée nationale. Et ça, je le garde. Fa tsy niteny hoe satria ianao no nanao inona tsy any mihitsy aza fangaro ny vorona sy ny kisoa. Fa je maintiens politiquement parlant satria afaka maka conclusion politique hoe rehefa tsy amin'ny zavatra kely toy izany satria nareo natao solom-bava-bahoaka mpitondra ny feonay vahoaka nefa les considérations lazainao rahalanao tsy misy aminah aloha. Tsy manina ataoko hoe jugement personnel izy. J'ai le droit de dire oui. Est-ce que vous êtes encore digne d'être président d'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes digne d'être pasteur? Voilà. Donc, aza fangaro ny zavatra. Le resaka hoe zone d'ombre dia napetrako tsara hoe fahoany reto ary io natodika any amin'ny vahoaka. Misy zavatra tsy mazava ho eto. Zay zany faharesen-dahatra hoe ohatra ny raha ny conclusion zany dia hoe accident zay dia mahita hoe ohatra ny tsy accident le izy ary rasana ty ka tsy accident le izy. Iza zany tomponatoka amin'io napetrako zay. Fa maninona tonga dia niteneninareo hoe ozy nareo miaccuse aho. Taiza misy accusation? Taiza? Fa nakambanao le zavatra roa samihafa ny ray zone d'ombre, ny ray alaheloko ary alaheloko iny tahaka ny alaheloko koa tsy ny raharainareo ny fatin'ny papasolo. Mialatsiny aminao monsieur Noutina raha manony anaran'ny dadanareo. Tsisy enquête parlementaire hatramin'izao nafatesany iny VPA anankiray iny. Zava-ohatrohatra zany ny interpelle avako anareo ary politika izany. Fa zao aza asina politika izany. Fa tsy le hoe milalao ny fatin'ny sanatria zany milalao ny fatin'ny se tompoko lahy aho dia hoe ararotana fatiny azafady. Zao rangahy zao koa neka olona Venetsiany fa sao dia tsy ianao rery manana monopole any sud. Antanosy Zaframia. Donc tsy za mihitsy no ilalao faty. Antanio ny firazanako ama Zaframia. Zany atao hoe faty zany. Donc, ne jouez pas sur ce répertoire émotionnel, pathologique. Parce que tsy domaine anao mihitsy le rhétorique. Fa ny dotandroko anga oui, anao zay. Fa tsy aty amin'ny rhétorique ianao no ilalao amin'ny terrain-ko zany rhétorique zany, terrain-ko zany. Manaraka an'izay fahatelo manaraka an'izay mahavarina ny réactionnao. Ny réactionnao sy ny pombanao surtout ireo pombanao dia ino no arahanao hoe zahono hoy ireo olona pombanao sy ianareo mianakavy eo hoe miaccuse anao. Aiza mba hivereno anao na hoe le vidéo mbola veriko ndray zavatra roa samy hafa ny resako teo. Voalohany ny fihetsika mampalahelo manoloana n'ilay zavatra mitranga izay tohatra ny vitavita fotsiny.
ampy anao ve enao zay heveriko fa olona mana-tsaina hoe voadonany camion de maty Jean-Jacques Rabinire. Vous trouvez ça pas trop léger, ve, monsieur le président de l'Assemblée nationale? Surtout pour une considération que vous avez envers votre frère. Ho anay aloha tena tsy ampy anay le hoe matin'ny camion zany, ary mbola misy zavatra be deabe any mampieritreritra hoe nisy olo-kafa namely azy tany tsy fantatra hoe izy io, ary zay tsara ny tenena hoe tsy fantatra hoe iza nanao ino ary iza ny manatombotso amin'io. Fa iny anareo tonga de miazakazaka hoe miaccuse taiza question napetrako tandrema le roa fa aza afatratra ty amiko ny fandraisanareo ny zavatra fantanina napetrako. Faharoa ny tao anatin'le zay zavatra faharoa sak le zone d'ombre hoe tsy misy milaza hoe enao maninona fa nametraka fantanina kosa hoe raha lahanao zao ve de protocole ny rahanao mandeha am'ray maraina manatitra vola de soi-disant le tenenao mba andainga ao zanao tam'le resaka moto. Ok, je vous donne le bénéfice du doute, zatsy tena marina, je vous donne le bénéfice du doute. Amin'ny andro miotakotaka ve monsieur le président de l'Assemblée nationale na de miteny ara ingay Jean-Jacques Rabinire na tompoko la hoe allo za tsy andeha tena mialatsiny atao hoe forceko misy abideko na zaho mihitsy no anatitra anao, zaho raha lahinao, zaho raha lahinao no anatitra anao fa tsy mandry ny saiko. Donc any amy resaka etika no resaka eto tsy miaccuse anao etika ary anao mpitaiza vahoaka amafilohany Assemblée nationale etika no resako, éthique entre confrères. Manana zo mihitsy zay anakinan'izany ka fa tsy hoe rahalahako iny zokobeko iny et alors ça ne veut rien dire. Fa aminah ny rahalahy zany dia zay zavatra hoe raisiko bénéfice du doute ny teninao diso ny teniko fa nanao ny marina. Bon peut-être mbola ataoko peut-être aloha satria io ozanao hoe tsy manana ny élément anao fa zany manana élément zany karazana argument d'autorité ny teninao satria ianao mpanina. Ok ary fa fantanina mipetrako de ahoana ary zay zavatra zay hoe ok amina sity ohatr'izao angamba tonga de hoe non mialatsiny aminao rahalahy na tianao na sy tianao de tsy maintsy ateriko ianao. Ok, fa tonga de nyraisinao hoe accusation hoe zay ve zany nany accuse accuse inona? Je vous interpelle, je vous pose la question hoe fahendrena ve ho iaho ny mamela azy nandeha moto na inona antony ozy anao hoe ka izy ny sisika fahendrena ve? Zay ny fantaniko. Romotra be anao avy any tonga de vatravatra be aty amiko hoe pandainga tsy ny sisa. Tanao vous êtes à côté de la plaque misy ane, à côté de la plaque. Ouais. Mazava be ny teniko hoe tsy hay ny tena zavatra nisy satria raha ny réalité eo sy ny zavatra nisy mbola ho avy mbola misy zavatra ho ataonay eto momba n'io toy an'io accident io fa mbola tsy androany hoe tsy accident tsotra zany nafaty azy. De zay no natonga anay hoe mba mangataka anareo zahay raiso atanana le enquête anso fa maty ty tapaka mangataka anareo zahay hoe aza mianina fotsiny am'izany conclusion tsotsotra zany. Monsieur le président, c'est votre frère, allez-y pour sa mémoire. De iny ianao aviavy be amiko mandraitsiraisina. Donc tsy zao no miteny hoe enao no zao natonga nyty zay fa ho zao hoe pourquoi ty réaction nao déplacé ty? Maninona ny déplacé ny réaction nao? Neveriko mba hoe olona manana discernement zany sy teny randrena solony haiko zany za masy mba kitianao amin'ny asako de kitiako amin'ny capacité intellectuelle anao koa aho amina resaka fandinian-javatra hoe tsy ahoana ny discernement nao ny amin'io zavatra io fa ny réaction nao dia mialatsika fa réaction à côté de la plaque
hoe pourquoi tsy misy suitiny ty zavatra maninona navela am'izao io manaoana ny solidarité nareo am'le izy maninona zany rehetra zany fantaniko zay le izy fa efatra hoe aleo ny fitsarana anao ny asany justement tena anao ny asany tokoa ny fitsarana kanefa ny antony nanaovako an'ity vidéo ty raha tianareo fantatra dia interpellé mihitsy ny fitsarana hoe aoka mba zay tena olona nanao ny tsy mety no higadra fa tsy ny olona zay tsy tokony higadra no higadra satria efa misy olona migadra any mantsy zao ary eto amin'ity firenentsika ty a dia izay kely endaka foana no mitondra ny babiny ka tsy fantatra hoe raha tena izy tokoa moa raha ohatra ka le zalahy mitondra an'le camion tokoa nahafaty azy qu'il paye mais raha lay situation nisy a manahy aho ary fort probable tsy matin'ny camion tsotra zany izy fa on nous veut faire croire que c'est le camion qui l'a tué on nous veut faire croire eo indrindra ny nangatako hoe aiza ianareo amin'ny assemblée nationale tokony hiditra hanamafy ny fitaraina ny fianakaviana zay fa nanao tamin'ny tele nahitako azy tokony andeha am'izay hoe karoy iza le olona mieritreritra any zany fa gaga la nareo ndreny lasa se victimisé ao anatin'izy pourquoi fantanina koa de hoe fahodisoanay ve ny manontany hoe tena accident ve sa zavatra fahadisoana ve zany ny filazanay ny alahelonay amin'ny considération ny assemblée nationale anty rahalahy lazanareo fa rahalahinareo ty crime ve zany avako tsara le ary am'lazanareo accusation crime ve zany de zany no raisinareo hoe miaccuse anay paster ahoana zany manière de raisonnement nareo zany oui ça zany eto dia lazaiko oui je remets en cause votre capacité de discernement ah oui tsy miamotra am'zany a je remets en cause votre capacité de discernement fa ohatry zany ve no fomba handinianareo ny raharam-pirenena mampiahiahy anay a indépendamment ty zavatra ty fa par ricochet hoe raha ohatry zany gestion de crise eto Madagasikara matimaty fahatany fotsiny ny olo mpanjakana zay tokony ho arovana fa tsy misy suite izay no angatako hoe mba mietseha ry assemblée nationale iny maty iny papasolo tsisy toyany nanao vidéo live teto ny zanany ny lazan'le izy ohatra ny olona mijery télé dao tsika nouvelle asa ndry mampalahelo le motiny ndry ty koa zany zao raha Jean Claude Benirina dia tokony eto no misy rattrapé nareo hoe alefaso za mihitsy en tant que panne za assemblée nationale raha lahako iny tsy amelako io raha tsy hitako ny marina on y va main dans la main zay ny nandrasaray fa non tsy za fa manina zany manina zany accusé mpandaiko paster io mila mialamba paster azy izy fa izy ianao no ampialama paster mifaninana kory moa zasy ianao tsy manana fahefana ty amiko ianao ary za koa tsy manana fahefana aminao donc chacun reste à sa place ny zavatra ataoko hoe conclusion anatin'izao za tsy hiditra ao anatin'le affaire satria zay misy anjara ny fitsarana ianareo masy miteny hoe mitsabaka amy raharaha ny fitsarana nareo fa tsy tokony non nametraka fantaniny zay mba hanaovanay pression oui lobbying ny fitsarana hoe mba aza atao vitavita fotsiny ty raharaha ty ry fitsarana fa mba jereo tsara fa matony ny olona mandefa fantanina makany aminy ianao no mamaly amy placeny zareo nandrasako amaly eto zao de ny fitsarana fa tsy monsieur Panne alaisy fa zay manana droit hiteny ny fitsarana hoe
aromaso io ohatran'le kanambo malaza vitavita fotsiny any tsy ahita marina amin'io nareo tsy ahita marina amin'io fa de atao fotsiny le fitsarana zany veranga le fitsaranao Madagasikara ekeo fa zao ny sitrapon'Andriamanitra atahoana moa fa loza tsy maintsy misy non za tsy fatalista zany rehefa misy zavatra mampiahiady de tsy maintsy hoe non andao tsika nanadiady andao ifanometanana fa olo-mpanjakana iny ary misy olany fidy iny donc par respect de ces électeurs. Et je pense que c'est votre rôle en tant que président de l'Assemblée nationale de représenter les voix de ces électeurs qui demandent des questions et ahoana io ka mionanitsaka ny présidentna io députéna io de tsika mianana fotsiny hoe non voitsaka izy point barre. Nisy araky ny teniko teo hoe nisy nandefa le lien taty amiko hoe jereo fa tia ny réponse ny mpanina ny aminao de mba nisahirana nijery an'le izy mialatsy raha manona anaran'le pejy 24 heures mada tena varena 90% mba tsy lazaiko hoe 99% 90% ny mpanao réaction ao amin'io 24 heures madany amin'io dia compte fako daholo nijereny tsirairay de lasa ny saika hoe ohatra zany ve zany fanao anisy ty zany hoe fa ohatra ny faniomana daholo ve zany nareo mpanao compte fako ndresaka sao de andray tsiraisina andray le rangaha io hoe on y va le pasteur RGL est là pam satria guerre de communication matsy ty dia mila masy be zany le olona manakiana misy tsy mahalala le iza zany pasteur zany ohatrany sandoko tokoa raha zany no izy donc de pasteur sady tanareo zany de mitovy mihitsy ny refrain zareo mitovy ohatrany olona nanao copie coller hoe raha vao mandeha io le raha vao mandeha de tonga de teneny hoe zao mitovy efa niteny foana hoe ianareo compte fako mba fetsy mba kanty io fitena ty ho agny mba kanty mba ovaovao avao ny fehezantenindrareo fa sy manao an'io fehezanteny mitovy daholo. Ça se voit que misy olona maniraka rehefa mba manao ihany le retsy de mba ataova intelligemment le fako fa tsy atao fako hatramin'ny fisainana vola very fotsiny ok de le pasteur sandoka zao hoe tsy misy fijerena le izy akory tsy nare an'le video akory na sasany hoe raha izany no izy satria mialatsiny aminao fa toy zany koa no ataonao andre matofoloa tonga dia mandray tsiraisina mialatsiny amin'le fomba fiteny fa tonga de mandray zay fahazahoana ho azy de iny koa nampitainareo any amin'ny olona avy daholo misy olona hoe intellectuel be de manao statut de tonga de miinsulte ana de hoe aza kitikiti anay zay avy any atsimo zany ve ny fomba madianareo nresaka mba olona professeur ihany ny sasany manao ina mo izy ty manao publication dia ahodina any amina resaka tribalisme pour votre gouverne le rahalahy professeur nanao an'le statut za koa avy any atsimo fa tsy anareo rery donc vous n'avez pas le monopole du sud tsy masy ty resaka hoe avy any atsimo ty io no ataonareo basy arangaranga raha vao misy olona mana argument rehefa tsy hoe avy any atsimo zay côtier zay zao côtier koa za satria nareo mahinao amin'ny teny merina de lazanareo fa tsy côtier meko anareo ny fiviako zaframinia dia nous zany vous n'êtes pas les seuls à être propriétaires du sud hoe manaraka an'izay raha tianareo fantatra hoe aho miantony mahatonga anay manao an'izao zavatra zao dia tiako ny ametraka pression ary tena lazaiko hoe manao pression médiatique ça c'est sûr ny justice satria le fitsarana ao a Madagasikara dia fitsarana passoire samy mahalala zany daholo tsika rehetra
de noho izany de tena miazo vao nandeha iny ambo malaza iny koa de nanao ohatr' zao koa zahay aza fohy fisainana na manao tanjasa tsy tsarona tandremo vitavita fotsiny ty zavatry ty ary antony faharoa nanaovana an'izy ity de zao nametraka ny alahelonay zahay ny amin'ny assemblée nationale izay tarinao am'izao fotoana zao le solidarité amin'io affaire io sy ny hafa ihany koa zonay zany ka tsy zany nanaovanao aminay hoe mialahy mampasteuranao au contraire mbola averiko ndray ho anay manokana raha ny zavatra nitranga iny a dia mbola mendrika alalinina le affaire fa tsy normal les circonstances tena metraka fanontaniana tokoa zahay rasanatri ary avereny le vidéo rasanatri ka tsy matin'ny accident tompoko la fa maninona ary izy no tadiavin'ny olona sasany éliminena iza no nielimine azy mipetraky zany raha rasitsiny zany fanontaniana zany angamba na maha-olo-pirenena savy hoe samy mangina fa tsy midiky zany hoe ianareo no tokony amaly anao hoe tsy zao non fantena petraka amin'ny olona rehetra zany mbola verika any koa maninona manao anticolare ty satria mbola veriko le teniko teo hoe misy mpaniraka may zany fitenin'ny olona hoe misy olo andamosony io paster io tena misy olo andamosiko tsy andamosiko ara fa eo ambonika de ilay nanositra inona ny fanekena nataoko teo amin'ny alitara hiaro ny ondry hamahana ny ondry ary ijery azy raha folaka izy dia amarana maratra izy de tsy saboina zay donc tena fananiko misy nanao anticolare ty hoe je serai toujours du côté de ceux qui souffrent que ça vous plaise ou non ary zay ny tsy ampanankarena zay satria raha manatombotso Jean-Luc tsy voavidim-bola am'izay mafiady ome zany namana sasany ela ataovy any moaoaoalamina en Facebook io fa zay zao efa milamina aminay mahazo tomana le retsy je ne mange pas de ce pain là fa si je suis là c'est par sacerdoce ary tsy erako amin'izan'iza mihitsy ka tsy hoe anao panina de tonga de mieritreritra anao fa hoe eny ary tompoko fa efa niteny monsieur le panina de aloha tsy teny tsoniny amin'ny ty raha ity c'est pas me connaître c'est pas me connaître donc toanao koa izay manana samboadinao ijoronao za koa mijoro amin'ity samboadiko ty taminy hoe hiahy sy tandrina ny ondry va ianao tompoko et c'est pas des paroles en l'air nisy teny nanokanana anay zay tamin'ny natokana zahay de niteny ray aman-dreny toby ianareo tompoko Jiso Jesosy ny anaranareo de mpiandro mahatoky ka tsy makamamy na de miaigny azy zao vo azoko le teny tsy azoko zany tam'izany tamy taona 7 nanokanana mpiandro mahatoky ka tsy makamamy na de miaigny azy zao le izy et je l'assume jusqu'au bout ny hoe oeto ny profonao dia lazao eto ny zavatra rehetrarehetra zany koa ny mbola mamperitreritra le fomba fiteninao rahala tsy hainao ihany ve ny teny tamy fotoanandro hoe tsy haito amin'ity Facebook ity no hanaovana ny raharaham-pitsarana sy hitondrana ny zavatra donc tsy eto koa fa za manao tsindrotsofina ny mpitsara hoe le peuple vous surveille. Le peuple vous surveille.
donc zay mihitsy l'éducation citoyenne ampianary ny fanorerana miaby hoe manomboky zao ny vahoaka dia manaramaso ny fitsarana sy ny institution rehetrarehetra fa tsy avelana igalabona am'izay tianareo nareo. Zay le fanovana satria ianareo na nampianatra anareo fanavaozana de ny fanavaozana de hoe on est là pour vous surveiller, on est là pour vous rappeler votre devoir, pour rappeler votre devoir, c'est être avec le peuple, lutter contre l'injustice, chercher la vérité. Ça c'est rôle anay zany. Ka rehefa hangina ny pastera sasany tsy anao an'izany satria mila ranoranony tsy raha RGL zany. Zay mahatonga ana tena hoe mezan'ny olona foana hatram'izay piarapiara mitolona aminay lazaiko eto zany fianakaviana mialatsiny aminareo fianakavia koa teneniko eto hoe n'entre pas trop profond dans cette histoire là Jean-Luc fa ianao ne tsisy zavatra azonao amin'ny hoe oui zay mihitsy le zavatra mila ampitaina amin'ny olona tsy manao zavatra par intérêt tompoko rehefa ho amin'ny firenena. Nareo mantsy efa zatra mpandray carburant avec vos privilèges, vos titres, vos honneurs, vos gloires. Fa aty aminay la gloire de Dieu se manifeste dans le sacrifice, mais pas les auréoles, slay honneur, mais honorable. Ok? Moa misy mitena commentaire tsy ampidimy ve tsy any am'ireny fiangonana reny zay sao de adinonareo aloha fa za tsy pasteur à Madagascar fa za pasteur à l'église protestant belge et je suis fonctionnaire, donc je gagne bien ma vie. Tsy za mihitsy le pasteur amin'ny tomany rakitra ary ny aty tsy mivelona amin'ny rakitra. Aty tsy mivelona amin'ny rakitra zay mahafonctionnaire anay. Donc diso be sao de le pasteur anareo ngamba nefa zatra mivelona amin'ny ampafolo-karena dia zay mampitabatabaatsika diso adresy ianao. Bon tsy hijanona ela fa amarana koa azy zay hoe RGL de hoe ho anilan'ireo tsy misy afaka mitondra ny feony mihitsy. Je serai toujours là aux côtés des sans voix. Je serai la voix des sans voix. Je serai toujours à côté de ceux qui souffrent dans le silence et qui n'ont personne pour crier à leur place. Mialatsiny en terre française satria fantatro fa misy vahiny miaino koa. Je serai toujours aux côtés de ceux qui souffrent et je serai toujours le porte-parole de ceux qui n'ont pas de voix. Zay le izy. Saotra anareo fa ny voilà ho hitatsika ao ny toy ny raha manaraka toy ny am'le sens hoe tsy hoe avalikafatra akory fa isika eto no hijery ny zavatra rehetra zay manodidina azy ty. Saotra anareo nanaraka ny haino, saotra anareo fidèle hatramin'ny farany fa ny tompony momba antsika mianakavy. Misaotra betsaka ihany koa ny amin'ny izay mbola veriko indray le considération anao indray matofoloa fa nasinao considération manokana ianao nieritreritra fa hoe irabesena nefa tena voninahitra be nomenao ka dia akasitraka rahalahy ny am'izay considération nao nataonao azay fa amin'ny sisa mahaiza miaino aloha ara zay etiketiky io moa problème atsika avy any atsimo agny tsika mafanafana raha zay dia tandray fa lasa manimba zavatra rehefa diso mafanafana fo aza fa madika amin'ny place ny fo sy ny saina rehefa mitondra firenena mila mangatsidoha fa tsy mafana fo tsy mafana loha zay.
sotra antsika rehetra. Samita in'Andriamanitra.